Vavin-drano routine azy hoe tokony orinasa savonnerie andosy madio. Toerana misy anay moa zany ety amin'ny Ampasikabo akaikin'ny groupement gendarmerie eto Taolagnaro. Projet mpinidy zany mitady izay tanora efa manana tetikasa fa mila fa te hampivelatra an'ilay tetikasa izay ananany. Dia nikarakaraina moa zany ny atota ny taratasy rehetra izay ilaina tamin'io resaka financement io. Dia isaorana an'Andriamanitra fa tafiditra ao anatin'ilay projet mba tsara io projet savonnerie andosy madio izay ataonay io. Karaha no nahitana io marché resaka financement tamin'ny mpinidy io. Izy ihany koa no atao hoe nikarakara ny atota ny taratasy rehetra izay mety ilaina tamin'io financement io. Izy ihany koa manara-maso ny asa atao rehetrarehetra mba tena hampijoro tsara ity tetikasa kely izay atao ity na hoe ity projet ity. Asa fanaovana savony moa zany ny ataonay savony fidiovana, savony anasana lamba, ampiasaina ao an-tokantrano amin'ny fanadiovana madinidinika izay mety ilana anazy. Fa elaela ihany no nanomboka io asa fanaovana savony io fa saingy kosa mbola tsy nivelatra loatra zany le izy satria mbola tsy ampy ny eo am-pelantanana hoentina nampivoatra an'le izy. Savony ataonay zany zao dia ny huile de palme sy ny soude caustique ny matière première tena ilainay. Dia ny huile de palme afarinay avy any Manakara, ny soude caustique avy any Antananarivo. Nanao achat menaka full bidon zao zahay tamin'ny janvier 2022 teo. Nividy koa zahay soude caustique rogony satria raha tamin'ny voalohany zao zahay mbola tsy chiffon dia menaka roa bidon isam-bolana ihany no vitanay. Afahanay manamboatra savony izay havitana eo amin'ny savony 200 eo. Rehefa nahazo an'io financement tamin'ny PNUD io zay zany tamin'ny janvier 2022 nanomboka teo ilay tetikasa natsanga naorina ara-panjakana. Nisy nazahoana ny start tamin'ny tany amin'ny centre fiscal. Nahazo matériel maromaro ihany koa zahay. Tao ny moule, ny balance de précision, ny perceuse, ny thermomètre, ny bac de livraison. Dia nahatratra amin'ny full bidon ny menaka izay avarinay isam-bolana soude caustique eo amin'ny rogony eo. Mahavita savony eo amin'ny 2,000 eo zahay zany ao anatin'ny ray volana. Dia nanomboka teo ihany koa zay nandefa ny savonay eny amin'ny manodidina namparitaka azy eny amin'ny épicerie eto an-tampon-tanànan'ny Fort Dauphin eto. Dia voalohany indrindra no voyage lanjaina aloha ny matière première. Lanjaina amin'ity ny menaky da lanjaintsika amin'ity ny soude caustique izay afangarontsika anazy. Apetraksika eo pendant 2 heures le soude caustique. Arotsaka agnatin'ity sokoantsika ato izy da ato izy nafangaro. Atao ato le menaka, atao ato ny soude caustique. Ity nentsika hampifangaro anazy. Dia arotsika amin'ity zany zao mba hifangaro soa izy pendant 30 minutes eo hafangarontsika anazy. Nofa mifangaro soa ny soude caustique miaraka amin'ny menaka igny izay nataontsika tagnatin'ity soa ity. Da alaintsika amin'izay ny moly hampidirantsika anazy. Ataontsika agnatin'ity moly ity kao izany fenoina ity moly ity. Dia apetraksika eo izy mandritra ny 24 heures. Après 24 heures zany tsika da mahazo savony ohatran'izao. Vita zay vao tapahantsika le savony. Tapahina amin'izay savony ity mizara 10. Manatitra fisaorana ho an'ny PNUD tamin'ny fanampiana izay nataony fa hita fa tena nanampy tokoa izy amin'ny fivelaran'ny orinasa izay natao eto satria tena mivelatra ny orinasa amin'izao efa manomboka mitombo ny client, mitombo ny produit izay vokarinay. Satria ihany koa ny ONG Kara tamin'ny fiarah-miasa izay atao amin'ity fampivoarana ity orinasa ity. Ohatran'izao zany ny paozin'ny savony andosy madio. Izy ity dia alefa amin'ny vidiny mirary dia mirary raha vidy raiky ohatran'ity anao dia 10 ariary. Fa raha ohatra ka prix en gros raha hivarotra anao dia alefanay 700 ariary ny raiky dia ny sachet raiky zany 930, 207 sy 3 alina ariary. Dia manao ihany koa zahay amin'ny bara ohatran'izao 10,000 ariary ny bara raiky. Mandray commande zahay raha
tianao commande nareo ny contact azahoana anay dia ny 034 69 420 69 sy ny 033 24 362 70 dia aty Pasikabo aty amin'ny cité poste no ahitana anay. Dia zay ihany koa manao livraison amin'izay toerana rehetrarehetra mety ahitana anareo, na bara raiky ny vidinao na sachet raiky ohatran'izao dia manao commande zahay. Mandefa ihany koa zahay atsinjarany fa tsy voatery hoe vidy sachet raiky hanao, fa raha ohatra ka mividy 10 anao amin'ity kelikely tiky dia efa manao livraison zahay.